Ivavaka asika toko. Andriamanitra ny tsara indrindro misotranao izay satria no famindraponao. Ny fitiavanao dia afaka mitondra ny mombanay manontolo eo aminao izay. Ny tsy fahamendrehanay, ny fahotanay, ny olana izay sedrainay ihany koa, ary afaka mitondra mba afaka ihany koa izay ny havana matsakaizanay izay fantatrao ny momba azy. Afaka mitondram-bavaka ny firenenay, ny firenenana izay ipetrahanay. Sambatra satria raha ny tsy fahamendrehanay dia tsy mendrika izay na nanonona ny anarana akory aza. Saingy noho ny fahasoavanao ny Jesosy Kristy dia afaka manatona anao izay. Ny vavaka rehetra izay natao Tompo dia raisoanitra ka sitrahany masonao. Mamindrafo aminay, mamelany izy koa. Isoro aminay izay rehetra mampisaraka ny aminao. Ka io izay Jesosy Tompo mba nina firaisana velona aminao tahaka ny sambana voaloka. Havaozy, ampahire izay, ahafahanay mameo voninahitra hitranao. Ahafahanay ihany koa matateraka ny andraikitra izay nandrahanao anay tsy fanay hafa. Ary ampanjakao ny mandrakariva Jesosy ny fiadananao. Ka na dia eo aza ny zava-tsarotra izay tsy maintsy lalovanay amin'ny fotoana sasany, dia hahatsapa mandrakariva ny tanam-pitiavanao sy mombanay izany. Ary tsy hijery izany fa hibanjina anao ilay tompon'ny finoanay sy mpanefa izany. Misotronao no izao fotoanany FPL eo amin'ny filovana Paris izao izay ahafahany mpikambana manovo hery eo aminao, ahafahany mpikambana mitondra izay rehetra mamisatra ny tsirairay avy eo aminao. Dia taio ny fiangonanao Jesosy sy ny sampana rehetra ao anatiny izay sampana FPL mba handroso mandrakariva finoana sy fitiavana anao. Dia taio ny teny izay efa novakiana mba hitondra fampahiresana sy fanafosana ho anay, ary taio ihany koa teny izay torina mba horaisana izany Jesosy Tompo. Ianao no hampahery ny mpamponao ary hampangino ny feo hafa rehetra izay avy aminao. Amin'ny ara-masisina fotsiny angatana izany Jesosy. Amen. Dia miarabantsika rehetra ry havana amin'ny ran'i Jesosy tamin'izao fotoana izay ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra izao indray. Isaorana Andriamanitra mameantsika fotoana izay ahafahantsika miaona aminy, araka ny nambara teo, ahafahantsika mitondra mombantsika manontolo eo amin'i Jesosy, momba ny namantsika, momba ny fiangonantsika, momba ny firenentsika, kanefa indrindra ahafahantsika ihany koa mandray ny tenin'Andriamanitra izay teny velona, teny mahery ary teny mpitiavana ihany koa. Isaorana ny FPL Paris izay tarihan'ny Ramatoa filohan'ny FPL filiovana nanome anjarany amin'izao fotoana izao, dia mirary mandrakariva ho ny fitanan'i Jesosy ho azy ny ankonany sy ho an'ny mpiara-miasa rehetra sy ho antsika mpikambana. Tenin'Andriamanitra izay novidiana ry havana ho fampahiresana antsika amin'izao arivo izao dia hitantsika ao amin'ny Romanina ary mitsahatra ny andininy 7:30. Romanina 9:9 dia mitsahatra ny andininy 7:30. Mivaky toy izao izany amin'irany Jesosy. Inona ary no holazaintsika ny amin'izany zavatra r'Andriamanitra ny momba antsika? Iza no toetrantsika izay tsy niarona ny zanan'ilay tokana, tsy niarona ny zanan'ilay, fa natolony hamonjy antsika rehetra izy, tsy omena antsika miaraka aminy maimai-poana koa fa ny zavatra rehetra. Iza no ampanga no vovidin'Andriamanitra? Andriamanitra manamarina azy. Iza manamerika? Kristy Jesosy nefa maty. Eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanakavan'Andriamanitra ary mifoana ho antsika. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fahantrana? Sa fanenjehana? Sa mosara? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fanao ny aminao no namonanay mandrakariva toy ny androvonoina ny fijerenay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra ny mampandresa isika amin'ny alalan'ilay teantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery,
na ny ambony na ny ambany, na inona izao zavatra ary rehetra zao dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Ray masina, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny tompo ho amin'ireo mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Mifanohitra tanteraka amin'izay eritreretintsika sy amin'izay fiainantsika olombelona ry havana ny ambaran'ny Paoly apôstôly eto amin'ity teksta izay anjarantsika ity. Mifanohitra tanteraka satria izay tanisainy eto dia mahatonga fisarahana. Dia tsy inona izany fa ny fahoriana, ny faninjiana, ny fahantrana, ny mosary, ny sabatra, ny loza. Itsika tsara fa ny fahoriana sy ny fahantrana mahatonga fisarahana izany. Ary araka ny obolany taona razantsika hoe miombo mahitsy ilay lafa namana. Toraka izany koa ny faninjiana, ny mosary, ny sabatra, ny loza. Rehefa misy ny loza izay miatra, mitsoaka daholo ny rehetrarehetra, samy manao izay amonjenany ainy. Tahaka nataon'i Petera tamin'i Jesosy tamin'ny fotoanandro. Mahatonga fisarahana ireo zavatra tanisain'ny Paoly apôstôly ireo. Kanefa ny zavatra ambaran'ny Paoly apôstôly eto dia ny fanohitra amin'izany satria ambarany fa mahatonga antsika ho akaiky amin'i Jesosy ary tsy misy mahasaraka antsika amin'i Jesosy izany. Fa hoy izy, fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na reo fanapahana, na ny zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony, na ny ambany, ary na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy misy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Tsy misy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Fa ao anatin'ny zavatsarotra izay lalovany mino tokoa no atsapany ny fitiavan'Andriamanitra izay mikarakara azy, mamonjy azy, miaro azy ary mampahery azy ihany koa. Ary ny zavatra mitranga azy eo amintsika kristianina, arakaraka ny zavatsarotra izay setrentsika no atsapantsika izany fitiavan'Andriamanitra izany. Tahaka ny reny izay mikarakara ny zanany izay marary. Tsy hoe tsara iny ny zanany hafa, fa mifantoka indrindra amin'ny zanany izay tsy salama ny fony. Ary laniny amin'ny zanany izay tsy salama iny ny fotoanany maro. Dia torak'izay koa ny asehon'Andriamanitra amin'ny zanany izay mandalo zavatsarotra arak'izay ambaran'ny Paoly apôstôly eto. Ary Paoly apôstôly raha manambara reto zavatra tanisaina reto ary maneho fa tsy misy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra, tsy eritseritra na fihetseham-po no mahatonga amin'ny Paoly apôstôly milaza izany, fa ny ainan'ny Paoly apôstôly izany fitiavan'Andriamanitra tsy nahasaraka izany. Ao amin'ny Korinthianina faharoa toko faha 2 Paoly apôstôly dia mitanisa ireo zavatsarotra izay nolalovany. Nisy fotoana izy vaky sambo, nisy fotoana izy nahita loza, nisy fotoana izy nahita loza teny amin'ny ono, nisy fotoana izy nikapohiny noho ny fanarahany Kristy sy ny maro samihafa ihany koa. Ary amin'ny Timoty ary moa Paoly apôstôly rehefa nao velomany Timoty dia nilaza izy tamin'ny Timoty hoe tamin'ny fotoana izay nandarako telo izy hanalatsiny ny tenako dia nandao ahy avokoa izy rehetra, fa ny Tompo kosa nampahery ahy. Izany hoe tsy nandao azy Jesosy na dia tao anatin'ny sarotra azy. Zavatra miainan'ny Paoly apôstôly no ambarany eto, fa tsy eritseritra na fihetseham-po ihany koa. Tsapany ny fitiavan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Tsapany fa tsy nandao azy Jesosy na dia resaka ondramonjy azy. Ary io no ambarany ho an'ny kristianina tanonkao. Ary ho antsika ihany koa ankehitriny asehony fa tsy misy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy na inona na inona. Mitodika amintsika ry havana izao tenin'Andriamanitra izao. Tenin'Andriamanitra izay maneho fa manoloana ny zavatsarotra izay sedraitsika amin'ny fotoana sasany dia eo akaikitsika mandrakariva Andriamanitra. Tsy manadino antsika izy. Io nambaran'ny zanak'Israely
rehefa tonga tany am-bavaboa izy ireo hoy izy hoe moadin'Andriamanitra fa isika, fa hoy Andriamanitra hoe moa mety manadino ny zanany vao nono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo ny zanaka ny laoko ekibony, eny mety manadino io any izy, fa izaho kosa tsy manadino anao. Ary ny zavatsarotra izay averin'Andriamanitra hitsango eo amin'ny fiainantsika azy dia tena tanam-pitiavan'Andriamanitra izay mahatonga antsika ho akaiky ny bebe kokoa, satria arakaraka ny fahatsapahantsika ny olana mitranga amintsika no hatsapahantsika ihany koa ny fitiavan'Andriamanitra mampahery, mikarakara ary miaro antsika. Ny anjarantsika dia mitondra ny olantsika eo amin'Andriamanitra, mitondra ny atsika eo amin'Andriamanitra. Paoly apôstôly dia milaza hoe raha Andriamanitra no momba antsika, iza hoy izy no ahatohitra antsika. Manakambara amintsika izay mandalo fotoan-tsarotra zao, na koa rehefa tonga ny fotoana izay andalovantsika izany zavatsarotra izany, tsarovy fa tsy mandao anao ny tompo, fa momba anao mandrakariva izy araka ny toko izay efa nomeny. Ny anjarantsika dia miankina amin'ny mandrakariva ary manolotra azy ny aditsika araka ny tenin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely fa izay hoe lazao ny zanak'Israely mba handroso fa izao ny ady ho azy ho Jehovah. Ankoatr'izany dia mbola mifanohitra amin'ny eritreritra sy ny fiainantsika ihany koa izay ambaran'ny Paoly apôstôly eto, fa midika faharesena, ny fahoriana, ny fahantrana, ny fanenjehana, ny mosary, ny lozana sy ny fitanjahana. Fa eto dia ambaran'ny Paoly apôstôly fa manoatra noho ny mpandresiny mino. Ho antsika olombelona rehefa hiara-ny fahoriana ny olona iray na tratry ny fahantrana dia hoy ny sasany hoe tena resy izy, fa eo amin'ny mino kosa na inona fahoriana izay miatra aminy dia hoy ny teny eto hoe manoatra no mpandresy izy. Inona ny antony? Ny antony dia zao: ireo fahoriana rehetrarehetra ireo dia efa nandalovany Jesosy avokoa, nandalovany ny fahantrana, ny fanenjehana, ny fitanjahana ihany koa tamin'ny fotoana izay nanalana baraka azy teo amin'ny azy Jalina, eny hatramin'ny fahafatesana azy, saingy nandresy izy satria nitsangana tamin'ny maty Jesosy, resiny avokoa ny fahavalo rehetra. Noho izany dia mandresy ihany koa izay rehetra miaraka aminy, mandresy ihany koa izay rehetra matoky azy. Amin'ny maha-kristianina antsika ry havana dia tsy maintsy mandalo ny lalana izay diavin'i Kristy isika, izay ny dikany hoe kristianina, mpanara-dia an Kristy. Noho izany raha nandalo fahoriana Kristy, tsy maintsy mandalo fahoriana izay manaraka azy. Raha nandalo fahantrana Kristy, tsy maintsy mandalo fahantrana izay manaraka azy. Raha niara-panenjehana Kristy, tsy maintsy hiara-panenjehana ihany koa izay manaraka azy. Raha nandalo mosary sy fitanjahana Kristy na fahafahambaraka, dia tsy maintsy mandalo izany ihany koa ny manaraka azy. Fahafahambaraka ny tinambara eto dia fanalana baraka izay ataony hafa noho ny finoana any Jesosy, fa tsy ny fahafahambaraka noho ny fahotantsika tsekory. Saingy ny zava-dehibe izay ambaran'ny Paoly apôstôly eto dia zao: izay rehetra mino an Jesosy, izay rehetra ao amin' Jesosy dia handresy mandrakariva izy. Jesosy mampahery azy ary Jesosy mampandresy azy. Tsy hoe mampahery antsika fotsiny Jesosy ry havana amin'ny alalan'ny teniny, fa mampandresy antsika ihany koa izy. Ny anjarantsika dia miaino mandrakariva ny teniny, fa raha miaino ny fahavalo isika, raha miaino ny feon'izao tontolo izao isika dia mora reraka. Fa raha kosa isika miaino ny feon'i Jesosy dia ahery hatrany. Ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'andro nisy fotoana izay nankivy azy, satria lavitra loatra ny lalana tao anatin'ny 70 taona. Ary Josoa ihany koa dia sahirantsaina hoe tarika ny zanak'Israely, saingy rentsika tamin'ny tenin'Andriamanitra dia efa nivakian'ny mpanompon'Andriamanitra teo ny fampaherezn'Andriamanitra. Lazao mantsy Josoa hoe koa tsy efa nandidy anao va aho, koa mahereza sy matanjaha, aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao aho Jehovah. Rehefa niteny tamin'ny Andriamanitra tsy natahotra izy.
ny tenin'Andriamanitra. Io no herintsika kristianina. Noho izany dia mamporisika antsika mandrakariva Jesosy hazoto iaino ny teniny. Maro misy feo amanarivony koa mamaneny lava tamin'ny fotoan'andro niretsika isan'andro, fa ny ray amin'ireny ny feon'i Kristy. Kanefa na ny ray amin'ireny ary ny feon'i Kristy ka mihaino izany tsika dia ahery isika. Fantany apetraka teny hoe ao anatin'ny ray andro ve aho, ao anatin'ny ray andro ve ianao manokana fotoana hiainona ny feon'ilay tomponao. Fa te hampahery anao izy, te hampiorona anao amin'ny finoana izy, te hiazona anao izy, te hiaro anao amin'ny fakapanahy ihany koa izy. Mba hahafahantsika miaina izany firaisana amin'ny Jesosy izany, ary hahafahantsika mandresy miaraka amin'ny Jesosy izany, dia mila manakana ny fiainantsika manontolo aminy isika. Tsy mandeha amin'ny herin'ny tenantsika, tsy mitoky amin'ny zavatra hafa, tsy mitoky amin'ny olona ihany koa. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe vonosina izay matoky olona, voatahina kosa izay matoky an'i Jehovah. Mila matoky an'Andriamanitra isika. Fa raha matoky azy isika ka manakana amin'ny fiainantsika manontolo aminy, ka izy momba antsika, dia ho tanterahany tokoa ny teny eto hoe koa raha Andriamanitra no momba antsika, iza no toetra antsika. Ny fahavalo viavana dia mamafy fisalasalana, mamafy tsy finoana, mamafy fahakiviana isan'andro isan'andro, ary mitaona antsika ihany koa hivily lalana, mitaona antsika hanalavitra an'Andriamanitra. Saingy izao izay manana ny tenin'Andriamanitra ho fanily ny tongony sy fanazavana ny lalany dia handresy mandrakariva izy. Noho izany raiso ho sabatra ao ny tenin'Andriamanitra, aoko ianao hivelona sy hilona amin'izany tenin'Andriamanitra izany, fa tsy sabatra itsika miady amin'ny fahavalo io an'izany tenin'Andriamanitra izany, fa fiarovana lehibe ihany koa izany tenin'Andriamanitra izany. Mame antsika ny tenin'Andriamanitra mba hahafahantsika mandresy mandrakariva miaraka amin'ny Jesosy. Tsy vitantsika mantsy ny hanohitra ny fahavalo amin'ny herin'ny tenantsika, fa mila miankina mandrakariva amin'ny Jesosy isika, ary mila manaiky ny fitarihan'ny teniny ihany koa tsika. Ankoatr'izany, mba hahafahantsika miaina ihany koa izany firaisana amin'ny Jesosy izany, mba tsy hisy hasaraka antsika amin'ny fitiavana, dia mila mitondra ny fahotantsika, ny tsy fahamendrentsika eo amin'ny Jesosy isika. Mila diovina isan'andro isan'andro amin'ny fahotantsika, satria ny fahotantsika nanelitsika, izany no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Mila mitondra ny entam-havisantsika eo amin'ny Jesosy isika. Jesosy ilay zanak'Andriamanitra nitondra ny fahotany izao tontolo izao, ary izy dia vonona hamela heloka antsika rehefa mibebaka aminy isika. Ary io nambaran'ny Paoly apôstôly eto hoe raha Andriamanitra manamarina antsika, iza no mpangany olom-povidin'Andriamanitra ozy? Raha Andriamanitra manamarina azy, iza no manameloka? Kristy Jesosy ny efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra amin'ny tanakavan'Andriamanitra mifona ho antsika. Jesosy tonga teto amin'izao tontolo izao tsy hanameloko izao tontolo izao, tsy hanameloko anao ihany koa, fa mela aneloko ao. Ny anjaranao dia mitondra ny fahotanao eo amin'ny Jesosy, fa vonona handray izany izy. Efa nametoka izy hoe makanisa ty amiko ianareo izay miasa fantatra sy mavesatra entana, fa izao namenareo fitsarana. Ny anjaranao dia mitondra ny fahotanao. Azafina fa hoeto eo amin'ny Jesosy, ary aza manahy ianao, aza mieritreritra hoe ny devoly zao avy ny efa nambarany, aza mihaino feo ny devoly izay manameloka, fa hoeto eo amin'ny Jesosy izany. Fa rehefa mibebaka sy manenina ny fahotanao ianao, Jesosy sady mamela heloka no manafaka anao ihany koa, na inona izany. Lutera dia nilaza hoy izy, ho antsika kristianina dia roa ihany izy ny toerana izay ahitana ny ota, na zany eo amin'ny tenantsika, na zany eo amin'ny Jesosy. Noho izany atoloran'i Jesosy ny fahotanao mba ahatonga anao tafatoetra mandrakariva eo aminy, mba nananao firaisana velona ny Jesosy, ka ahafahany mampahery anao, ahafahany mizara ny fiadanana izay atolony anao isan'andro. Tenin'Andriamanitra eto dia mampafantatra antsika fa na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika manokana sy eo amin'ny manodidina dia handresy mandrakariva izay miaraka amin'ny Jesosy satria
Andriamanitra mpandresy izy. Tsy mamela ny olona ho resy izy fa mampandresy. Ary Paoly apôstôly dia milaza fa manoatra no mpandresy. Diny ambara dieny hoe ny amin'ny ady rehetrarehetra izay atrehany mino dia hivoaka mpandresy mandrakariva izy. Sika mahafantatra tsara fa misy ny mpanao sporo mahazo ny tompon-taka izy amin'ity, mahazo izy amin'ny manaraka, mahazo izy amin'ny fahatelo, fa manaraka izy mety tsy azo tsony. Izany hoe voafetra ihany ny fandresena, fa izay ao amin'ny Kristy kosa handresy mandrakariva izy. Anisan'izany ianao, ny anjaranao dia miankina amin'ny Jesosy, tsy mandeha amin'ny hery ny tenanao, fa miankina amin'ny Jesosy ilay miady ho anao, miankina amin'ny Jesosy ilay efa nandresy ho anao ary mbola hampandresy anao ihany koa. Raiso ny teny fambairezana ho anao. Ary ankoatr'izay dia aoka ianao hitondra ny tsy fahamendrenao rehetra eo Jesosy. Ny hafa mety tsy mahafantatra hoe inona ny fahalemenao, mety mahafantatra ihany koa ny hafa. Eto amin'ny Jesosy zany, fa vonina handray izany izy, vonina hanadio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy, ary amenao fiainam-baovao, fiainana izay anjakany fifaliana, fiainana izay anjakany fitiavana, sy fiainana izay anjakany fiadanana, satria fiainan'ny olona voavela heloka. Fa ho hitavita hoe sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona vahotany. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisina karofany masina, zay azy hatramin'indretsaka ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ho aminao rehetra ny ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy ny Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Misaotra betsaka anao ray aman-dren'ny pastora amin'izany teny mamy izay nataonao izany. Andriamanitra be fahasoavana anie no hampahery anao sy hitantana anao mandrakariva amin'ny adidy izay nifidianany anao tompoko. Dia indrindra fa ho anareo menakavy tompoko dia misaotra betsaka pastora fa dia mahafinaritra tompoko. Ny teninao no sabatray sy pampio no nanay. Ny teninao no bofonaina sy panasa fa fosy